amin'ny fiaraha-mivavaka ny vehivavy. Miarahaba ihany koa ny fikarakara laforo teknika manandefa izao page Facebook zay arahantsika zao. Namanareo Arlandina no miaraka amintsika eto. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fianarana, ndaontsika hivavaka. Andriamanitra misaotra anao zay nahazo fotoana zao, hianatra teninao, mety izy anao hiaraka aminay, mamelana aim tsy famendreny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny any antsika dia hijery lohateny raiky manao hoe mianatra matoky an'Andriamanitra. Mianatra matoky an'Andriamanitra. Zay hita amin'ny toko sendininy fototra amin'ny ohabolana toko fahatelo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaeniny manao hoe matoky an'i Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Manaiky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Samy miatrika toe-javatsarotra antsika tsirairay avy eo amin'ny fiainana. Ary izy io zany samy misokajiny. Mety olana, mety fanapahan-kevitra sarotra tsy maintsy raisiny, ary mety ihany koa fiandrasana lava ny valin'ny fangatahana, mety fijaliana sy ny maro samihafa. Zavatsarotra fahita eo amin'ny fiainana daholo zany rehetra zany. Ka raha mandalo regny zavatsarotra regny antsika dia mety ametra-panontaniana hoe afaka matoky an'Andriamanitra ve aho? Afaka matoky an'Andriamanitra ve aho? Ny matoky Andriamanitra dia tsy mandeha ho azy. Indraindray dia te hatakatra zava-misy isika, te hifehy ny zava-misy ary te handany mialoha. Zany hoe malaka toeran'Andriamanitra zany. Ny zavatra matetiky misy amintsika raha mandalo zavatsarotra. Kanefa amin'izy ireny dia miantso antsika Andriamanitra mba andeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana fotsiny. Mandalo zavatsarotra tsika. Tian'Andriamanitra tsika hitoky azy, hijery azy, ka hiantsampy aminy dia amahan'olona antsika izy. Zay zany no tian'Andriamanitra ataontsika tsirairay avy. Ny matoky Andriamanitra dia safidy. Safidy ny tsirairay avy. Ny matoky Andriamanitra dia tsy fihetseham-po fa fanapahan-kevitra raisy ampahendrena. Jerentsika ohatra i Abrahama. Abrahama rehefa nantsoin'Andriamanitra hiala amin'ny toerana misy azy, avy hatrany dia nankatoy izy. Raha terme amintsika zay tsisy commentaire. Tsy nagnano commentaire Abrahama ny amin'ny toerana andianany, fa nankatoy ny antson'Andriamanitra avy hatrany. Ary ny matoky Andriamanitra dia toy ny milaza hoe Tompo, na dia tsy azoko azy ny zavatra iseko, tsy fantako azy ny zavatra hoisy, dia misafidy hanaraka anao aho. Zay zany ny dikan'ilay matoky Andriamanitra. Misafidy hanaraka azy. Isika ihany koa andao tsika hisafidy an'Andriamanitra na dia tsy mazava aza ny toe-javatra manoloana antsika. Andao tsika hisafidy Andriamanitra na dia tsy mazava aza ny toe-javatra manoloana antsika. Indraindray isika manana fironana hiantetry amin'izay heverintsika ho lôjika na ny fihetseham-po na ny traikefa anagnantsika. Fa Andriamanitra miantso antsika niany mba hiantetry aminy. Ary ny mianatra matoky dia dingana hitomboana fa tsy hoe fotoana iray.
Zany hoe mandeha amin'ny ambaratonga zany matoky Andriamanitra zany. Ianarana tsy indray andro fo fa mandritry ny androm-piainana. Koa ny fitokisana izany dia tsy mitombo rehefa milaminy ny zavadrehetra, fa mitombo zany rehefa misafidy hino isika, na dia tsy mahita sy tsy mahafantatra ny tsara ny zava-miseho azy, ka ny zava-tsarotra tsirairay dia afahana mianatra matoky an'Andriamanitra. Nahoana isika no matoky an'Andriamanitra? Andriamanitra dia matoky ary izy tsy mba miova. Izy mampanantena rehefa zavatra ampanantenainy dia tanterahiny. Be famindram-po ihany koa io Andriamanitra io, ary malala zavadrehetra ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy eo amin'ny fiainantsika. Ny azo antoka dia tiantsika izy, ary ny fitiavany no miantoka izay mahasoa antsika. Ny tiana mafisy dia hoe tsy milalao ny fiainantsika Andriamanitra, fa manana drafitra ho antsika koa izy. Ary koa nahoana ary no sarotra ho antsika ny matoky? Matahatra ijary antsika, zegny mahatonga antsika mihevitra fa sarotro ny matoky Andriamanitra. Matetika koa te hifehy zavadrehetra antsika, indraindray antsika mampitaha Andriamanitra amin'ny olo tsarovy, tsy toy ny olo Andriamanitra. Tsy mandenga izy ary tsy miova. Ahoana no ianarana matoky an'Andriamanitra? Andeha ho fantarina izy. Raha tiantsika ny hatoky Andriamanitra, ilaintsika ny mianatra momba azy amin'ny alalan'ny Baiboly, ny vavaka, ary fifandraisana izay lazainy tenin'Andriamanitra no hanampy amin'izany. Ny fandraisana izay lazainy tenin'Andriamanitra no hanampy antsika hatoky azy. Araka ny voalazan'i Petera voalohany 5:17 hoe apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra. Midika izany hoe ankato, andeha ankato na dia amin'ny zavatra madinika azy. Andeha ankato na dia amin'ny zavatra madinika azy. Andeha ho tsaroana zay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa. Zay zany no tiany ambara amin'ny fametrahana aminy ny fanahina rehetra. Fa misoa ve azo amin'ny fitokisana an'Andriamanitra? Ino soa azo amin'ny fitokisana amin'Andriamanitra? Mazava ho azy hanana fiadanam-po isika raha mitoky aminy. Hanana fiadanam-po antsika raha mitoky amin'Andriamanitra. Ny ohatra lehibe indrindra ho antsika amin'ny fitokisan'Andriamanitra zay
dia i Jesosy. Andeha jerentsika Jesosy Kristy tao Getsemane. Ino raha nivolagny hoy izy hoe tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ny fitokisana faratampony ihany, ny fitokisana faratampony zany dia ny fanolorana manontolo ny sitrapo amin'Andriamanitra. Fanolorana manontolo ny sitrapo amin'Andriamanitra. Ary ny farany, ny matoky an'Andriamanitra dia tsy midika hoe mora ny zavatra rehetra, fa midika kosa tsy irery mihitsy isika amin'ny fiatrehana izany. Ny fitokisana dia toy ny miteny hoe Tompo, tsy mbola hitako izay ao aloha, fa fantatro fa miasa ho ahy ianao. Koa eto am-pamanana andao isika hianatra tokoa ny matoky Andriamanitra amin'ny fiainantsika, fa izy dia tiantsika, izy dia mahafantatra ny momba ny fiainantsika, mahafantatra momba ny hoavintsika, koa apetraho aminy ny tebotebontsika isan'andro. Raha mandalo zavatsarotra tsika dia avelaho aminy zany, ary oka ny sitrapony no ataontsika, fa tsy izy no terentsika hanao ny sitrapontsika. Koa asaiko ny hametraka manontolo ny fiainanao aminy ianao, dia ho hitanao fa hiadana tokoa anao eo amin'ny fiainana ary voavaha ny olana zay misy eo amintsika. Andriamanitra hitaitsika, hivavaka asika. Andriamanitra ho misaotra anao afaka miaina torohevitra avy amin'ny teninao. Ifonany aminao ny fisalisalagna rehetra zay misy teo aminay ho manomboka androany. Anapa-kevitra ny hatoky anao zahay, ho ampitomboy ny finoananay tsirairay avy, mba ahafahanay hanatanteraka izany. Ny anaran'i Jesosy. Amen.